fa nandray anjara tao anatin'ilay hetsika natao ampahafantarana ny lalam-piofanana ihany koa ny université tsy miankina UPRIM tetsy amin'ny FT Andavamamba no nanatanterahana izany lalam-piofanana izany ny UPRIM raha teo dia manana mampiavaka azy raha amin'ireo université tsy miankina manerana ny nosy. Maro ny tolotry ny université privée de Madagascar ho an'ireo nouveau bachelier izay afaka tamin'ny fanadinana farany teo. Misy filière 10 moa zany ato amin'ny université privée de Madagascar, dia misy ny gestion et management, dia ny commerce et marketing ary ny communication sy ny droit. Ireo filière efatra ireo dia azahoan'ny ankizy mari-pahaizana diplôme DTS, licence ary ny master. Eo koa ny paramédia izay anofanana an'ireo ankizy ho infirmier généraliste sy sage-femme. Ireo kosa dia miofana mandritra ny 3 taona izy ireo. Tiana ihany koa ny manamarika fa ny diplôme amin'ireo filière 10 ireo dia ara-panjakana avokoa satria efa habilité ary reconnu amin'ny fonction publique ihany koa. Mampiavaka ny UPRIM sady tolotra ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra eto dia ny ratsika malala, ny saram-pianarana dia mirary satria natao ho an'ny saram-babe-bahoaka ny université. Ankoatr'izay ihany koa misy ireo tolotra maro samihafa, ohatra hoe ny connexion izay efa fibre optique nanomboka tamin'ity taom-pianarana ity, ny fanaovana fikarohana zany amin'ny alalan'ireo internet. Ankoatran'izay ho antsika izay maniry hiditra ho anareo nouveau bachelier dia ny fidirantsika amin'ity taona ity amin'ny 6 novambra 2024 avy izao. Mariana ihany koa fa tsy misy ny concours idirana ho amin'ny première année fa sélection de dossier, zany hoe mitondra anareo ny relevé de note na ny attestation de baccalauréat anareo dia afaka miditra ato amin'ny université privée de Madagascar.